Miarabantsika rehetra dia faly manonona ny fiatanan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra manaraka ny mivantana na isika ihany koa izay mijery ny vidéo en différé izany tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy. Alléluia. Misaotra ny tompo isika elaela tsy nifankahita fa androany dia afaka indray andinika lohahevitra anankiray miendrim-panontaniana hoe inona tokoa moa izany no Antony Ivavahana. Be da be no mametraka an'izany fanontaniana izany any am-pony any, na efa pino na tsy pino na mpanohatra na olon-tsotra araka ny saranga isin'ny tsiraray avy. Dia izay zany no hitondrantsika valim-panontaniana sy fanazavana ara-tsoratra masina anio hoe inona tokoa no Antony Ivavahana. Alléluia. Misaotra anao zay tomporay masina tsara indrindra fa mbola ny famindraponao sy ny fitiavanao manarona ny fahotanay no mbola ahafahanay mandray afatra avy aminao sy ahafahanay mampita fahamarinana miainga amin'ny herin'ny filazaontsara soratra masina ny sign'ny témoignage tamin'ny alalan'ireo patriarka be da be isan-karazany, olo-malaza sy olo-marina tsara araka ny finoana izay voahosotrao, ary indrindra a partir ny herin'ny filazaontsara révélation teny fiainana no entin'i Jesosy Kristy. Da io ny zavatra izay fampizaranay, ny zavatra izay hoentinay mamakafaka ny herin'ny filazaontsara manomboka eto, ary ny osotrao no angatahanay ampiteny anay sy anokatra ny fosy fisainanay rehetra ahafahanay mandray teny fiainana avy aminao Jesosy Kristy, ahafahanay misantatra ny fiainana mandrakizay dia ny ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Ny aja sy ny dera dia anao irery any ray tsy toa, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tomboka sy anjany vavaka izany. Alléluia. Amen. Raha vao mamaly ny fanontaniana isika hoe inona no Antony Ivavahana dia samy manana ny famaritany avy, ny tsiraray samy manana ny tsoakevitra hoentiny manindry sy mamaly an'izay fanontaniana izay ny tsiraray araka ny situation-any avy, araka ny fiainana iainany avy. Izay no mahaolona atsika. Aveliko tsara hoe samy manana ny famaliny azy avy ny tsiraray, samy manana ny définition-any hoentiny mamaly an'izay hoe inona no Antony Ivavahana izay ny tsiraray. Satria ny anton'izay dia ilay fiarahamonina sy ilay expérience iainan'ilay olona, iainan'ilay pino na iainan'ilay tsy pino na iainan'ilay mpanohatra anty na ny materialiste anankiray na sy ny sisa be da be afaka ohatra afaka raisintsika ampifandrifitsika amin'izay tsoakevitra izay dia miankina amin'ny trangam-piainan'ilay olona sy ny expérience fiainan'ilay olona no entiny mamaly an'izay hoe inona ny Antony Ivavahana izay. Maka ohatra isika, misy zao olona mitokana fototrafitrasa, dia rehefa mitokana fototrafitrasa moa dia rahantsika malala fa présente daholo ny olom-panjakana isan-karazany sy izay olo-malaza hitantsika ety amin'ny tambajotra sy ny serasera rehetra, présente io daholo. Dia mandeha amin'izay ny sasitendry isan-karazany dia any antsefatsefany any misy manangan-teny na ihany koa manangan-tsoratra any amin'ny pejiny hoe misaotra anao ry ray masina tsara indrindra fa noho ny alehibe ny fitiavanao sy ny voninahitra sy ny sisa rehetra dia tontosa soamantsara ny hetsika sy ny hatrany hatrany. Fa izay fanambarana izay tosi-kevitra izay fanehoan-kevitra izay
izay prinsipa hoe misafise manindry ny atsara an'andriamanitra amin'izay le hoe fanokanana fotodrafitrasa izay dia efa mampiseho sahady manisy révélation ny amin'ny toepon'ilay olona fa ny antony hivavahana izany dia paralelina amin'ilay fanokanany fotodrafitrasa. De rehefa manokana le fotodrafitrasa izy a dia maneho amin'izay hoe iza mpivavaka, za no tahin'Andriamanitra, iza dia miaraka amiko ny anjelin'Andriamanitra, iza dia sy ny sisa rehetra voaositra hatrany hatrany a. Ary tsindriny miaraka amin'izay le imaziny. Averiko tsara hoe raha izay ohatra no raisitsika izay dia afaka misintona sy makatsoakevitra isika hoe ny antony ivavahan'ilay olona izany dia occasion ahafahany misafise maneho ny maha izy azy sy ilay fototrafitrasa tontosa sy vitany. Misy message pasentsika amin'izany satria ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy, ny fiarahana amin'ny soratra masina, ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy toy ao Elohim, Andriamanitry Abrahama, Isaka, Jakoba, Israel, Andriamanitry ny nofo rehetra dia tsy izay le hoe itsika no misafise izay, isika no miseho eo ambonin'ilay herin'Andriamanitra, tsy izay fa misy fadisoana lehibe any anatintsika ary misy erreur be mihitsy amin'ny définition ny hoe antony ivavahana. Raha vo izay a ilay apetraka ho principe. D'ailleurs ilay terme hoe principe dia par définition tsy biblique satria ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy misy principe. Ny fiarahana amin'Andriamanitra dia hoe tsy isika no misafise amin'ny alalan'ny filazontsara fa Andriamanitra no miasa. Zay le hoe izy tsy maintsy mitombo ary za kosa tsy maintsy miaina. Or nefa par rapport amin'ilay ohatra niraisitsika teo dia mifanipaka sahady amin'izay a fahamarinana tsindritsika sy hitondrantsika taridalana izay. Hatreo zany ny antony ivavahana dia tsy avy amiko. Ny antony ivavahana dia tsy fanehoako ny mahaizaho aho. Ny antony ivavahako dia tsy fanatanterahako, fanaovako finition ilay filako ny amin'ny objectifako amin'ny maha olona de rehefa tanteraka iny de ataoko paralelina amin'iny hoe satria mpivavaka, satria izao, satria izao. Zay ny antsoina hoe positivisme. Ary afaka mivelatra be izay zavatra ohatra nitondrantsika taridalana izay positivisme, ny culte de personnalité, ny izao, ny je suis, ny resaka inona ihany koa zany, ny resaka idôlatria tsindrina ao anatin'izany, ny resaka séduction be da be hoy aho. Tandremo a fa ny antony ivavahana raha vao misy an'izay esprit voalohany hitondrantsika an'izay taridalana izay a dia à côté de la plaque ny olona anankiray. Alléluia. Irosy antsika mifakana ohatra. Ny antony ivavahana ihany koa dia tsy hoe satria misy obsession eto indray dia ilaza ny obsession. Teboka faharoa zany no resantsika eto. Satria ny tenako dia manana obsession, ohatra hoe marary mafy aho, dia misy obsession ao anatiko ao, te ho sitrana. Attention fa za tsy miteny hoe tsy tokony hivavaka amin'Andriamanitra isika raha marary, andairana retana,
anday ranon-javatra mitambesatra eo amin'ny fiainantsika zay vokatry ny fahotantsika tao amin'ny sahany teny tsy ihany lay tiako tsindrina sy hitondrako fanazavana amintsika fa arao tsara hoy ateo hoe ny antony ivavahana dia tsy par rapport amin'ny obsession atsika lay obsession zay dia ahoana ny anazavako azy amin'ny teny gasy ny obsession dia filana ny émotion ako no mitaky ary zay fitakiny any amin'ny saintim-poko zay dia manapatra be atao anatiko obsession te azo amin'ny faratampony mihitsy toy ny hoe ego ihany izaho amin'ny faratampony surdimensionné fa eto indray dia obsession filana obsession ohatra hoe te hisotro rano be aho ohatra ihany koa hoe te hila te hisotro toaka te himeme be te se détendre be rehefa surdimensionné zany zavatra resantsika izany dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe obsession ary raha vo izay resaka obsession zay dia misy excès ao anatin'izay mihoatra amin'ny antoniny eny fa na de pensée atsika io ary de nampianatra tsara amin'ny baiboly hoe aza mihevitra mihoatra amin'izay tokony ho heverina fa mihevera araky ny antoniny amen mampianatra atsika zany ny baiboly atsapan'izay antoniny zay fa tsy ho amin'ny obsession ary azadino ny any amin'ny vavaka nampianaran'ny tompo Matthieu toko fahenina sy ny Luka toko faraiky amby folo meo anay an'io ny hanina sahaza ho anay juste mampianatra foana zany Andriamanitra ny amin'ilay obsession de verina amin'ny topika isika hoe ny antony ivavahana de tsy famalina n'ilay hoe obsession atao anatiko satria tena hoe fadiranovana ny fiainako de andeha iah ivavaka hitodika amin'Andriamanitra tsy ratsy hoa zany fa izay zavatra izay sy ilay teboka voalohany hitondrantsika fanazavana sy tsoakevitra dia midika fa manisy balance isika ary izay no maneho fa olombelona isika imparfait faible mpanota ary lay otatsika mihitsy no etitsika mivavaka amin'Andriamanitra sahirana be ngamy ianao mandray an'izany fanazavana izany Andriamanitra nefa dia nyteny tsara izy hoe Jaona toko faefatra andininy faefatra amby roapolo Andriamanitra dia fanahy miteny Jesosy Kristy hoe ary n'izay mivavaka aminy mitady olona fatratra izy vavaka amin'ny fanahy sy famarinana fa tsy olona mivavaka à partir ny obsession manao balance izy amin'ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainana de ino entiny à partir n'iny izy no manao point de départ andeha hivavaka amin'Andriamanitra misy poids be zany zavatra resantsika izany à partir ny fitokanany fototrafitrasy izy no manonona ny anaran'Andriamanitra tsy to manonona fisaorana zay le resaka culte de personnalité zay le resaka ny resantsika teo hoe esprit de séduction zay le zavatra ny resantsika tany amin'ny voalohany fa tsy izay le hoe antony ivavahana zay teboka roa zay dia manisy balance en tant que hoe iza olombelona de lay toetrako amin'ny mahampanota ilay ota atao anatiko no ataoko point de départ mivavaka amin'Andriamanitra tsy to ny baiboly anefa dia milaza mazava tsara hoe ny fahotanareo no hefitra mampisaraka aminareo ka mahatonga tsy hiamaly na hiaino ny fivavakareo mazavany amin'izay teboka anankiroa zay ary mbola betsaka ny ohatra azo raisina hoe malgré
ny mpino tsy fahafantarany an'ity hoe inona ny antony ivavahana ity dia miainga amin'ny sentiment sy ny émotion any sy ny fiainany andavanandro ino no anaovany point de départ anatonany an'Andriamanitra. Tsy izay anefa ry havana no antony ivavahana sy anatonana an'Andriamanitra tsy toa. Amaly ny topika arisika. Ny antony ivavahana dia fantatsika tsara ny tantara Genesis 3 tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy toa isika olombelona rehefa nanota Eva, nanota i Adama azo-panahy tamin'ny alalan'ny mena rana codexa ny zavatra resahantsika tao amin'ny sahany tena. Dia nanomboka teo dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika zanak'olombelona ary amin'ny Genesis 3:5 dia mazava tsara ny soratra masina hoe androana ny atsinanana isika olombelona ka ny anjely kerobima sy ny lela-tsabatra miemihemy no miambina séparation. Izay le hoe ny fahotantsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny anjely kerobima sy ny lela-tsabatra miemihemy no mampisaraka antsika amin'ny arbre de vie. Genesis 3:5 hazonaina vie éternelle. Ny antony ivavahana dia satria very tamintsika izay vie éternelle izay lasa séparé, lasa mpanota isika rehefa azo-panahy lavon'ny Satana. Voafitaka tao amin'ny sahany tena Genesis 3:7 dia tonga tafasaraka tamin'Andriamanitra ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, tonga mpanota isika. Dia mamaly ny topika isika hoe ny antony ivavahana dia restauration, famerenana indray. An'izay lien tapaka tao amin'ny sahany tena izay. Izay zavatra resahantsika izay dia tsy misy balance ny amin'ny fiainantsika, tsy misy resaka émotion, tsy misy resaka tsy fahampitsakafo, tsy misy resaka fitokanana fotodrafitrasa, tsy misy resaka hoe fisaraha-panambadiana, tsy misy zany efa effet cause ny fisarahana tao amin'ny sahany tena daholo tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Averiko tsara hoe izany zavatra tsindritsika sy atongaditsika izany dia tsy misy resaka mihitsy hoe satria tafasaraka tamin'ny vadiko na mijaly am-panambadiana na ohatra hoe maditra ny zanako na ihany koa hoe tsy mahita asa, tsy mahita vady hitokana fotodrafitrasa sy ny sisa rehetra, tsy misy idiran'izany fa izany dia vokatry ny fahotantsika no isika efa tafasaraka tamin'Andriamanitra. Par définition izany ara-tsoratra masina miainga amin'izay zavatra nazavaintsika izay ny antony ivavahantsika dia satria isika tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy toa tao amin'ny sahany tena dia tonga mpanota isika nisy an'ilay ota fototra fahalavona Genesis 3:7 nanapaka tamintsika olombelona dia tonga mahafaty daholo na ny akondro hoantsika, ny fruit hoantsika, ny légume hoantsika, ny vary hoantsika, tsy misy vie éternelle. Ary manamarina an'izany ny Baiboly hoe 70 taona na 80 taona satria tsy ao anatintsika intsony ilay ADN adamika famoronana fofinaina mahavelona nameloman'Andriamanitra antsika tao amin'ny sahany tena. Dia izay ny antony ivavahantsika iverena an'izay fofinaina izay indray raiso ny fofinaina hoy Jesosy Kristy na elokiza no velona anareo dia voavela izany
ary na elokiza kosa no tsy hoavelanareo a de tsy hoavela izany a partir n'lay fofonaina omen'andriamanitra tsy to atsika dia mizotra makany amin'ilay lalana jaona toko faefatra nitondrantsika taridalana teo isika hoe andriamanitra de mitady olona fatratra ivavaka aminy amin'ny fanasy fahamarinana ary iny fofonaina iny no mirestore ny vatatsika nidiran'ny ota nidiran'ny fahafatesana satria tonga naniry tsilo avokoa ny zavatra rehetra atao amin'ny sahana edena tonga nandray ozina ny tany raha miresaka tany zany de miresaka atsika ihany koa satria vovotany nanamboarana atsika mitondra ozina isika lasa mety maty isika atrany atrany dia ny antony ivavahantsika dia mireconnaître izany tsika hoe tafasaraka tamin'andriamanitra tafasaraka miala tamintsika ilay fofonaina mahavelona manaiky isika de izay mihitsy aloha no ataotsika fototra seketsika fa marina hoe antom-pivavahantsika izay hoe te hiavana indray amin'andriamanitra izay te andray an'lay fofonaina mahavelona mitady an'ilay restauration lay but de le fahaterahana indray atrany atrany tsy maintsy ary tokony hoy izay no antony ivavahantsika fa tsy resaka fototrafitrasa tsy resaka fisaraha-panambadiana tsy resaka fahantrana tsy resaka tsy fisina fa katsao anoho ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampy anao eo anampy atsika izany rehetrarehetra izany hoe mipetraka tsara zany izay notion an'ny hoe antony ivavahana izay mila restaurer ny fifandraisantsika amin'andriamanitra averiko tsara hoe ny antony ivavahana izany de ilay relation amin'andriamanitra mihitsy aloha no mila restaurer izay no antony ivavahana fa à côté de la plaque isika raha tsy ao izay tsy ho teneniko hoe fepetra izay fa izay sorodalana izay hoe fifandraisana amin'andriamanitra fa ataotsika mialoha ny balance fa raha ataotsika mialoha iaho ny balance isan-karazany ny obsession atsika ny filatsika ny tontolon'ny émotion atsika sy ny sisa rehetra fa tsy miivo amin'izay hoe relation amin'andriamanitra izay ny antony ivavahantsika dia à côté de la plaque isika tsy resantsika betsaka intsony ny olona mivoaka sy miditra fiangonana isa-tsabotsy isaky ny latsinainy isaky ny alahady sy ny fotoana rehetra izay eken'izy ireo araky ny religion arahan'izy ireo ao anatin'izay fandraisen-dahatra an'izay tsy resantsika izany satria izany de ny émotion an'ny olona sy ny fisainany daholo no manetsika an'izany tsy resantsika ny olona miditra fiangonana izy dia ny akanjo sy ny sisa rehetra sy ny izy no asehoany sy ny zavatra be da be toy izany tsy resantsika izany satria mifamatotra amin'ilay zavatra ny resantsika tany am-piandohana hoe balance filana izaho fototrafitrasa sy ny zavatra be da be ohatran'izany hatrany hatrany izay tsy sorodalana ao anatin'ilay fanazavana nitsindritsika teo hoe relation amin'andriamanitra ny etaetany amin'izay tsy maintsy ary tokony izay no antony ivavahanao amaranantsika azy dia ny jaona toko 7:17 hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana miainga avy amin'ny tenin'andriamanitra miainga avy amin'ny soratra masina ary ny teny tonga nofaka nonona tamintsika hitanay ny vonahany de vonahitra miendrika zanaka lay tokana Jesosy Kristy ary tamin'ny voalohany teny tao amin'andriamanitra ny teny dia andriamanitra ny teny narina an'izao rehetrarehetra izao misy ny mazava de nisy ny mazava ny tia nambara amin'izany rehetrarehetra izany de hoe manamasina azy
amin'ny fahamarinana. Ilay fahamarinana eto dia Jesosy Kristy, fa tsy fahamarinana formule. Le hoe formule dia fahamarinana izao tontolo zao misy exposé atao ohatra hoe delta égale b au carré moins 4ac, de ino no entinao mianga manao cade sy manao calcul dia mamoaka fahamarinana résultat dia misy mikoche hoe 20/20 marina tsy izay, satria tsy misy famonjena ao anatin'izay. Dia ohatran'izay daholy misy fitsarana na misy ihany koa diana-bokon'olona na misy ihany koa rindran-damina, rindram-piainana sy ny sisa rehetra zay anindrina fahamarinana ao anatin'ireny, fa possible tsy misy fiainana mandrakizay, tsy misy vie éternelle, satria tsy misy an'ilay rano Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana 2000 taona mahery lasa izay. Ary tsy ao ny définition an'ity zavatra resantsika ty hoe ny antony ivavahana. Feiny dia tsy maintsy isika araka ity Jaona 7:10 ity hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, isika no amasinina amin'ny alalan'ny sainteté, vérité, tenin'Andriamanitra. Io no manamasina atsika sy manamarina atsika. Ny fahaizantsika mitoetra sy ny fahonoana tenantsika, zay no mahalaza azy tsara kokoa, fa le hoe fahaizana tsy manana accès ny fahaizantsika, na raha mbola intelligence atsika maha-olombelona atsika, zay le resahako teo hoe b au carré moins 4ac, dia tsy afaka ananantsika accès amin'izay hoe fahamarinana sainteté izay, manamasina azy amin'ny fahamarinana. Fa tsy maintsy marina foana le hoe antony ivavahana, relation amin'Andriamanitra, de mipetraka ilay relation amin'Andriamanitra dia misy ny asan'ny fanahy masina, misy lay roaka, misy lay fofinaina mahavelona efa natsitsika teo sy efa nyresantsika teto foana ny fahamarinany amin'izay, dia izay fofinaina mahavelona izay no animé atsika, mirestaurer atsika, de mametraka ny définition ny Jaona 7:10 andininy 7:10 amaranantsika azy sy anendritsika fahamarinany eto ity hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana. Isika rehetra zay voamasina sy voaositra selon ny vérité zany dia tsy maintsy ao anatin'izay hoe antony ivavahana, relation amin'Andriamanitra izay ary ny tenin'Andriamanitra no manamarina sy manamasina atsika eo amin'ny fiainam-panahintsika andavanandro sy ny famindrantsika isan'andro isan'ora. Tsy misy accès ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny intelligence na artificielle na tsy artificielle, tsy misy accès ao anatin'izany ny émotion atsika, ny saintom-po atsika, ny alahelo-tsika, ny afetsifetsetsika isan-karazany amin'ny fandom-potsika, ny routine sy ny fandresen-dahatritsika, tsy misy manana accès ao anatin'izany, fa na resy lahatra fotsiny ihany ary isika, fa rehefa tsy ao ilay relation amin'Andriamanitra tsy to, antony ivavahana dia à côté de la plaque foana isika. Zay ny azo nizaraina fa misaotra atsika rehetra naharitra ny hainao hatramin'ny farany, dia mino fa misy zavatra voarainao ao anatin'izany zavatra noresantsika izany. Misaotra raha eo ary ny amin'ny zavatra voambara sy voazava, ny fahamarinana nondraisinay teto. Ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay manisy tombo-kase an-javatra nambara rehetra, mamondrafo aminay tompo ary ireo izay mangetahetany te hiona aminao sy te hanana izany relation zany dia ianao no miasa ao anatin'ny araky ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Ny raha maherinao ny tompo no tombo-kase aminay tsiraray avy manadio anay, ianao nefa nanambara fa tsy maintsy tiovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra, dia manana anjara amin'izany rahanao teo amin'ny hazo fijaliana izany izay satria izany no mampiavaka anay amin'ny religion isan-karazany